MN Communication, tous vos vœux seront plus qu'exaucés. Raha misy olona folo eto Madagasikara ka hoe samy miara mirevy any anaty bara, de ny anankiray amin'io ihany no mifofotra miantoka zay lany. De isaky mirevy de ohatry zay hatrany, beny tsy te hiala volany aposiny any. Ny mikobana nefa de le manao mimi, ohatry zahay koa ty fandoava-kevitry ty. Ny folo isan-jato gasy rehetra irery ihany no mbola mandoha hevitra. Ny 7 isan-jato manao tanterera kanefa le tombotsoa iraisana tanteraka. Presque ireo tsy mandoha indrindrandrindrany, be monimolina raha misy zavatra simba. Ao ny ratsy toe-tsaina tsy mahay miainy, de ny foto-drafitra safita ndray koa ny sombay. Tsy naharary azy nandola-tsakemby ka tsy nandrava izy raha nisy volany miala. Ka aoka tsy fanambaka samy rendrika fa tsy moramora neny mitady-draly. Hametraka pekady ny DGI, Direction Générale des Impôts, anenjehana ny mpanao vente en ligne tsy mandohetra na ariary zéro. De ny vente en ligne tsy ara-dalàna, miamanify ny kitapom-bola mpanjakana. Fitantara avy ahoany tsy naharaka, efa navelany raha prezina lalaka. Sirgao ka tsy hanararotra, ny anapoka na mampandoha mihoatra. Ny atsembo atava am-bahoaka mila mangarahara vao misy vola mivoaka.